fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola ampitomboina ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay zoko malalanay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Mankasitraka anao zay ry tompo, raha mbola manana fotoana indray amin'izao fotoana izao, ibanjinana ny teninao, andinina izany teninao izany, koa dia mangataka hatrany ny fitarihan'ny fanahy masina izahay ry tompo. Ameno izao fandaharana izao, anendry ny lela ny mpanomponao, ary ny dera sy ny laza zay fanao hatramin'ny taloha dia ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ho banjintsika dia zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:30. Vakitsika manontolo izany rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahatsara ny fifankatsiavana. Izy ty moa dia salamo nataon'i Davida. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha zay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry arona, zay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermonina izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona, fa voadidin' Jehova eo ny fitahiny dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Rehefa malala ny salamo dia tononkira natao iraina ranomarina dia tononkalo iraina zany miaraka amin'ny zava-maneno. Ary ny bokin'ny salamo dia fitambaran'ny vavaka misa 500. Fampiasa moa izy io nandritra ny fanompom-pivavahana jiosy fa izay. Ary isika fiangonana kristiana ankehitriny dia tena zatra mazoto mamaky ny boky salamo rehefa miantso ny anaran'Andriamanitra, rehefa mandeha mankany antranon'Andriamanitra midera sy mankalaza azy, eny manome voninahitra an'Andriamanitra. Andriamanitra ivavahantsika dia ny Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy. Ary raha misy ry havana zavatra mahafaly an'Andriamanitra dia ny vavaka. Ny vavaka ataon'ny vahoakany ho fiderana sy ho fanomezam-boninahitra azy, ho fanajana azy araka ny teniny eo amin'ny bokin'ny Malaky mpaminany moa, toko voalohany eo amin'ny andininy 9 manambara fa raha ray aho izy, aiza zay ajako, ary raha tompo aho, aiza zay tahotra hoy Jehova Andriamanitra. Ary fantatsika fa ny antom-pisintsika dia ny hideran'Andriamanitra araka ny teny zay voarakitra amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, toko 7:20 eo amin'ny andininy 120 ahitantsika izao teny izao, vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe izao olona no fironiko ho ahy izao no anambara ny fiderana hoy Jehova Andriamanitra. Ry havana, mizara boky 5 ny salamo, ary ty salamo 7:30 izay salamo nataon'i Davida ity dia anatin'ny boky 5. Ary ambara moa izy ty hoe salamo fiakarana. Ny antsoina hoe salamo fiakarana dia hira nataony zanak'Israely rehefa mandeha any Jerosalema izy ireo mankalaza ny fety lehibe, fety 3 lehibe zany eo amin'ny fivavahana jiosy, dia ny Paska, ny Pentekosta ary ny fety ny tabernakely. Ary ity salamo fiakarana ity 7:30 dia manambara ny mahazava-dehibe, ny mahatsara ny atao hoe fifankatsiavana. Araka ny soramandry sasy teny mialohan'ny teksta moa hoe ny mahatsara ny fifankatsiavana. Kanefa tsy fifankatsiavana araka ny itiavan'ny zanak'olombelona azy, tsy zay ry havana. Tsy fifankatsiavana tarihin'ny sain'olombelona fotsiny ihany, na koa toy ny fisakaizana hita eo anivon'izao tontolo izao, zany hoe hatonina ny olona iray tadiavina ho namana, ny olona iray eny havanina satria misy zavatra kendrena,
misy zavatra andrasana amin'io olona io satria olona io dia mahitahita araka ny teny mahazatra ny besiny maro ankehitriny zany hoe asa olona manana toerana ambony eo fiarahamonina manana zay tena maizy azy ao amin'ny fitondram-panjakana ohatra olona manan-katao ka noho izany dia tsy misy fatyantoka ny miaraka amin'ilay olona fa rehefa mbalasa namany ve tsy mba ho afaka ihany koa manantena fa isitraka tompontsoa miaraka amin'ilay olona sy ny sisa io lay ambaratsika amin'ny fiteny mahazatra antsika hoe ahavana raha misy patsa zany hoe tsy tena fitiavana no manosika lay finamanana fa fitadiavana tompontsoa fotsiny ihany finamanana maharivo fa tsy mba lalina miorina eo ambony tompontsoa hanika rehefa tsy eo am'toerana intsony lay olona tsy manam-pahefana intsony izy ohatra tsy mpitondra fanjakana intsony asa tsy solom-bava-mbahoaka intsony tsy ministra tsy tale general na orinasa na ihany koa fahity zany hoe maty antoka nidirana faty antoka be lay orinasa ka tsy tafarina intsony dia niataka ireo olona nanatonazy nanodidina azy tamin'ny fotoanandro eny ry havana zavatra matetipitranga izany zaraintsika izany ary tsy eto amin'ny firenentsika ihany fa manerana ny tany rehetra mihitsy izany no atao hoe fifankatsiavana ao am'izao tontolo izao zany hoe fomba ampanaon'izao tontolo izao fomba ampanao zay ahitana fiarana mifaly fiaraha mikorana manao fety sy ny sisa ary satria moa an'izao tontolo izao dia tsy misaraka amin'inona ho ianao amin'ny fisotrotoka amin'ny fimamona zany hoe anjakan'ny asany no fitanteraka sy ny toy izany fa tsy mba toy izany ry havana ny fifankatsiavana samy mpanompon'Andriamanitra izay maneo firalahina miaraka amin'Andriamanitra eo ambany ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra zany hoe raha ny marina dia fihavanana masina araka ny fanambarana nataon'i Jesosy raha ny teny izy fa raha misy rona telo izy mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho fihavanana mitory fosy saina mampanahy iasany ny fanahin'Andriamanitra fifankatsiavan'ny olona izay mahafantatra mahalala miaina ny fahamasinan'Andriamanitra miaina eo amban'ny fitarihan'ny fanahy masina ary manatanteraka fivoriana masina tsy sanatria hoe miaroaro faharatsiana tsy misy fiatsaram-belatsy fa amin'ny foa madio fon'olona sambatra satria Jesosy Kristy no efa nampianatra fa sambatra ny madio am-po izy fa izy no ahita an'Andriamanitra ary eto amin'ity salamo 7:30 ity dia misy fanoarana na sary hoentina milaza ny akanto ny fifankatsiavan'ny rahalahy ao amin'Andriamanitra ao amin'ny tompo zany dia ny diloilo tsara ozy izy eo amin'ny andininy faharoa tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha zay mitsororoka amin'ny somotra dia misomotry arona izany io diloilo tsara io moa ry havana dia teny izay fa nampiasain'ny Davida ihany koa hoentina milaza izany menaka manitra fandraisam-bahiny izay hitantsika ihany koa eo amin'ny andininy fahadimy ao amin'ny salamo 7:20 izay mbola Davida mpanjaka ihany koa moa namorona azy salamo 7:20 fankalazana ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavany mitondra ny lohateny hoe ny mpiandry tsara ary ny mpiandry tsara moa dia tsy iza fa Jehova lay Andriamanitra lehibe tsy toa El Shaddai Yeshua izay manondro sahady lay zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay manambara ny tenany izy ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona 10 ao ry havana izay vakitsika nge eo amin'ny andininy 1:20 zao ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo izao izy no mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry zay ry havana no voasoratra eo amin'ny andininy 2:20 ny ondry moa dia tsy iza fa ny jiosy aloha ary zay vao ny jentilisa raha ny marina dia ny vahoaka eran-tany mihitsy manerana izao tontolo izao ary raha tsy diso ny fahafantarako ry havana dia manodidina ny 8 miliara eny
fa antatsika moa fa Jesosy Kristy dia maty ho an'ny olona rehetra ary dia mbola averiny ray moa io tenin'io ato amin'ity filazantsara nosaratany apôstôly Jaona ity any toko 10 eo amin'ny andininy 7:1 ka izao ny vakiny hoe amin'ny anaran'ny tompo izao izy no mpiandry tsara ary fantatro ny sady fantany zany hoe ny ondriny zany mahafantatra ny feony mahafantatra azy eny ry havana ny fiarahamonina misy an'Andriamanitra misy any Kristia zany hoe fiarahamonina kristianina dia anjakany ny fifankatsiavana ao amin'Andriamanitra anjakany Jesosy tompo lay Andriamanitra fitiavana lay nambarany apôstôly Paoly fa izy no fihavanantsika koa rehefa mihavana ao amin'ny tompo ny olona dia tsy mba ny vola tsy mba ny fananana na ny arena tsy tompontsoa aranofo tsy ny zavatry ny tany ny orena ny fihavanana na ho an'ny mpiarabelona indrindra ho an'ny mpiaramanompo any Kristy tsy tompontsoa eto an-tany ry havana fa ny sotoavy ny tenin'Andriamanitra ny sotoavy ny filazantsara zany ny orenan'ny fifandraisana iorenan'ny fifankatsiavany sampino voalohany amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra ray izay nanome mamaim-pona ny zanany nanome mamaim-pona ny fanahy masina ny teniny sy izay rehetra zava-tsoa voarakitra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ary rehefa nahareny tenin'Andriamanitra isika ka novan'ny tenin'Andriamanitra nampafantary ny soratra masina ny am'izay tokony atao dia mibebaka miala amin'ny ratsy fanao manaiky handray any Kristy ho mpamonjy antsika ho dioviny rany Kristy ny fo ny saina ny tena manontolo eny lasa olom-baovao ao amin'ny Kristy olona nateraka indray nateraky ny rano sy ny fanahy masina lasa olona niova foa niova ny fisainana lasa olona manana tahotra an'Andriamanitra olona mino ary rehefa mino isika dia mahafantatra fa mandalo ihany izao fiainana izao sy ny filany mandalo ihany ny zavatry ny tany ny vola ny fananana ny arena ny voninahitra fa ny ao amin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay izany hoe ny tena fifankatsiavana avy amin'ny fo madio itoeran'ny fanahin'Andriamanitra tsy mikatsaka tompontsoan'ny tenany fotsiny ihany fa mitady indrindra ny mahasoa ny hafa izany hoe lasa olona tsy tia tena tsy baiko ny fitiavan-tena ry havana fa ny fitiavana hanasoa ny namana ary izany no ankasitrany Jehovah'Andriamanitra izany no ankasitrany Jesosy Kristy ary izany ny tena sitrapon'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona eny ry havana lasa mpiarabelona indrindra moa mpiaramanompo miaina ny didym-pitiavana izay nambaran'i Jesosy raha namaly ny fariseo izay nanontany azy izy ny amin'ny hoe didy lehibe indrindra ozy izy ka novalian'i Jesosy Kristy hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny fanahinao rehetra ny herinao rehetra ho izy ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia ny hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany hoy ny tompo no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany didy izay fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana tahaka ny tena ary mbola nyteny ko aza moa ny tompo hoe tiavany fahavalonareo izy ary mivava ho an'izay manenjika anareo fa raha manao izany ianareo dia hanambatra vainafo eo andohany ary ny apôstôly Paoly ihany koa ry havana raha milaza ny fitondrantena mamendrika ny kristianina dia manambara fa raha azo atao ihany koa aza izy dia tiavina eny fa na ny fahavalo aza ny olona izay mitsangana ho fahavalonao ny olona mandrafy anao aza dia any ona fitiavana ihany koa ary zany fifankatsiavana araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo madio tsotra tsy mihatsara velatsy izany moa no tena zava-dehibe rehefa malala ao amin'ny tompo izany no ambara hoe fihavanana ao amin'ny tompo fanehoana fitiavana izay mitodika amin'ny hafa fitiavana izay ahasoa ny hafa aloha vao ny mahasoa ny tenantsika tahaka izay nataon'ny tompo Jesosy tahaka ny fitiavana nasehon'Andriamanitra ray antsika olombelona mpanota izay olombelona ratsy no fitahany satana nanjika ny didin'Andriamanitra ary mendrika ho elohina ho faty
kanefa dia nomen'andriamanitra ray isolo eloko antsika teo amin'ny azo fijaliana ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy lay zanak'ondromora tsy manantsiny tsy mba misy ota ao aminy kanefa izy indray no voaombo teo amin'ny azo fijaliana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Rehefa malala ity salamo raha miverina zany isika amin'ity salamo fa 3:30 tia dia maneho ny fifankatsiavan'ny prala zay hoarin'ny mpanoratra moa eo amin'ny andinin'ny 7 ihany koa hoe amin'ny anaran'ny tompo vakitsika tahaka ny ando any Hermona ozy izy zay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Ando any Hermona zay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona ary fantatsika mazava dehibe ny tendrombohitra Ziona izay toerana ny fidin'Andriamanitra moa iorenan'ny tempoly tao Jerosalema. Ary rehefa manatanteraka fiaonana masina noho ny fifankatsiavana toy izany ny zanak'Israely dia hoy ny andininy mamarana izao salamo 3:30 fa voadidin'i Jehova eo ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Ary tena mahafaly an'Andriamanitra ry havana ny firalahiany samy olona manompo azy dia ny zanak'Israely moa zany ao amin'ny testamenta taloha vahoaka nofidiny ary koa ny mpino kristianina izay ambara ihany koa hoe Israely vaovao mpino manompo an'Andriamanitra tokana dia ny Andriamanitra ny Baiboly ary koa mpino kristianina mahay maninona ihany koa mifanompo miaina ao anaty fifankatsiavana firaisampo firaisan-tsaina fifanampiana fifanohanana fifamelan-keloka fifampaherezana fifampizarana ahitana lay antsoina amin'ny teny vahiny hoe réciprocité. Ary iza tokoa moa ry havana iza no afaka ifanohana ifampitantana ifankaty ifanavitra sy ny sisa moa tsy ny olona samy manana tahotra an'Andriamanitra ny olona samy mahay manaja an'Andriamanitra ho tompony. Voadidin'i Jehova eo ny fitahiny dia fiainana ho mandrakizay. Ny fitahian'i Jehova izay rehefa tena arotsany ry havana dia tena maharitra tokoa ary raha mitoetra mahatoky isika mpanompony fa tsy sanatria hoe mivily lalana na miverin-dalana ka lasa miverina indray amin'ny fanaon'izao tontolo izao dia tena misitraka izany fitahian'Andriamanitra izany. Ary io fitahian'Andriamanitra io moa lay ambaran'ny mpanoratra ny obolana toko 10 eo amin'ny andininy 2:20 lay ambarany hoe io no mampanan-karena ozy izy ary tsy azo ny fisasarana ampina izany. Zany hoe sambatra raha samy sambatra ny olona irotsany ny fitahian'i Jehova. Fitahiana dia fiainana ho mandrakizay ho ity salamo ity. Mazava zany ry havana fa fitahiana manomboka eto an-tany ka mitohy hatrany an-danitra any ambadiky ny fahafatesana. Manambara ity salamo ity raha ho fitinina zany fa ny olona iray zay afaka misitraka ny fitahian'Andriamanitra ary tsy eto an-tany ihany fa mitohy hatrany an-danitra dia olona mahay mifankatia miavana ho amin'ny tompo zany hoe sady manana fifandraisana tsara matotra amin'Andriamanitra olona efa namitra mpihavanana amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa zany hoe olombelona tahaka azy ihany. Zany hoe tsy misy heloka intsony zay toy ny antsana mampisaraka ilay olona amin'Andriamanitra na koa fahotana izay elanelana mampisaraka azy amin'ny olombelona tahaka azy. Olona vita fihavanana amin'Andriamanitra ary koa vita fihavanana amin'ny olombelona ho isika. Fantatsika ry hava-malala fa ny olona toy izany nge no atao hoe olona efa nibebaka marina tokoa na hatsiaro ny maha olombelona mpanota azy ary rehefa nandiny tena izy nampandiniany soratra masina tena dia nandray fanapahan-kevitra matotra entitra ka niaiky ny elony sy ny fahotany ary nitodika tanteraka tamin'Andriamanitra tamin'ny Jesosy ilay hany mpamonjy. Eny ry havana olona efa niala tamin'ny ratsy fanaony ary nanaiky ho sasany ny rany Kristy ary olona afaka manatanteraka sy miaina ilay teny nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara ihany ny apôstôly Jaona ihany no nanoratra azy eo amin'ny toko 7:12
andininy fa 4 sy 5 izay milaza mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe didy vaovao no meko anareo diany mba hifankatsiavanareo eny aoka ho tahaka niny itiavako anareo no mba hifankatsiavanareo kosa andininy 5 izany hoy ny tompo no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankaty. Ary ny epistily ry havana zay nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto ao amin'ny Korintianina voalohany 2:20 eo amin'ny 1:17 farany dia manambara fa ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra izay tokony irininy zanak'Andriamanitra na ny mpianatry ny tompo dia tsy inona ry havana fa ny fitiavana misoratra amin'ny F lehibe lay ambara amin'ny teny grika hoe fitia agape. Ary eto dia mazava tsara ny tenin'ny apôstôly Paoly zay maneho ny mahazava-dehibe ny fifankatiavana eny ny fitiavana ho an'ny mpino kristiana ao anatin'ny firaisan'ny mpino aloha kanefa koa tsy manakana velively ny fitiavana ny jentilisa ny mpanompo sampy eny ny mpanota tahaka ny Jesosy ihany moa no nampianatra antsika an'izany. Ary fantatsika tokoa fa ny porofom-pitiavana lehibe indrindra dia ny famonjena ny fanahy mba tsy ho very. Fizarana ho an'ny mpiarabelona ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy dia ny fitiavana tahaka ny itiavan'Andriamanitra antsika ka nitenenany tamintsika hoe ao amin'ny testamenta taloha fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ary izany no nampaharetako ny famindram-poko taminao. Fitiavana tahaka ny nanomezan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana ho antsika isolo vonantsika mpanota teo amin'ny azo fijaliana. Rehefa malala ho antsika mpino kristianina dia tsy mba mety tapitra ny fandoavana ny trosampitiavana. Eny ry havana raha mbola velon'aina isika isaky ny mahatsiaro dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva hando ity ambara hoe trosampitiavana ity. Izany hoe haneo fitiavana foana tsy ho sasatry ny haneo fitiavana hanasoa mandrakariva ho mariky ny fitiavantsika an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa ny namana. Ary ny olona iray moa rehefa tena resy lahatra izany ny amin'io fitiavan'Andriamanitra io dia tsy tafandromandry eny ry hava-malala. Ny olona efa mandova ny fiainana mandrakizay mahazo antoka zany fa efa voasoratra any an-danitra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany dia tsy tafandromandry fa maninona izy mihetsika mitsangana ary lasa mihazakazaka mitory ny vaovao mahafaly mizara ny famonjena nataon'i Kristy na dia mety misy aza ny sakana izay mety miseho amin'ny fomba maro samihafa izay satana moa Lucifera satana sy ny devoly firongony ihany no ambadiky ireny kanefa tsy mahasakana velively ny mpanompon'Andriamanitra zany fa vao mainka koa mampirisika azy angataka ny hery sy ny faherezana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina. Ry havana raha tiantsika hivoatra ny fiainan'ny fiarahamonina ny fiainan'ny firenena ho lasa fiarahamonina manahoana mandroso milamina tsy misy raorao anjakany ny fandriam-pahalemana ny fiadanana ny fahamarinana ny rariny sy ny hitsiny ahitana fitsarana tsy mizaha tavan'olona eny fiainana mirindra sy mahafinaritra ka tonga ny firenena hafa mitazana ilaza hoe andeha anaraka an'io firenena io zay fa hitanay fa momba io firenena io Andriamanitra dia tokana no tokony atao mitsangana ary mizara ny vaovao mahafaly. Koa engane ry hava-malala ho amin'ny tompo ny afatran'Andriamanitra ho antsika tamin'ity alady ity hampirisika antsika mianakavy hitsangana ihazakazaka hizara ny filazantsara ary tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo zao araka ny teny ny tsodrano nataon'ny tompo ho an'ny mpianany hoe manomboka eo Jerosalema ozy izy ary manerana ny Jody Samaria hatrany amin'ny farany tany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika rehetra ny hery ny faherezana. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra. Mankasitraka anao izay ry tompo ny amin'ny afatrao izay mampatsiaro anay indray fa tena mila izany
fifankatsiavana izany tompo ny fiarahamonina ny firenena eto fifankatsiavana araka ny sitraponao araka ny fampianaranao ary izahay fiangonana kristianina no tokony hitarika an'izany ho modely Andriamanitra satria miankina indrindra amin'izany ny fivoarany fiarahamonina ny fivoarany firenena fifankatsiavana izay midika hoe fifamelan-keloka fijerena ny hafa koa dia ny fanainao masina trany ane no amangy ny vahoaka malagasy na ny mpitondra izany mpitondra fanjakana mpitondra fiangonana na ny vahoaka ny olotsotra izany mba izy tokoa Andriamanitra ny famirapiratany voninahitrao eto amin'ity firenena ity dia misaotra ry tompo tsara amen ry havana tapitra ny fandarantsika koa dia manao velomana ho tahiny tompo amin'ny manaraka indray veloma indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena